Matio 7:30. Zava-miafina momba ny fanjakana mandritra ny vanim-potoana anelanelan'ny dingana roa amin'ny fiaviany Kristy. Zava-miafina voalohany, ny mpamafy sy ny tany amafazany. Matio 7:30, 1:1-9. Ary tamin'izany andro izany dia nivoaka avy tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, dia niditra teo an-tsambo-kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron-dranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe: indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-paka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa. Ny sasany avy 100 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny. Izay manatsofina, aoka izy hihaino. Hazavain'ny tompo amin'ny mpianany manokana ny hevitry ny fanoharana. Matio 7:30, 1:10-17. Ary dia nanatona ny mpianany ka nanao taminy hoe: nahoana ny fanoharana no itenenanao aminy? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no homena ka hanana be dehibe izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia hesorina aminy. Ary noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahalala. Dia tanteraka aminy ny faminanian'i Isaia izay manao hoe: handre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao olona izao, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakimpiny ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka hahasitrana azy aho. Isaia 4:7-10. Fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo, nefa tsy mba nahita, ary naniry handre izay renareo, nefa tsy mba nandre. Koa amin'izany dia henoinareo ny fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony. Dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy, fa maharitra vetivety foana. Koa raha avy izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohiny izy. Ary ilay nafafy teny amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiany izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa, dia izay mandre ny teny ka mahalala, dia izy no mamoa ka
ka vokatra. Ny sasany avy 100 heny, ary ny sasany avy 80 heny, ary ny sasany avy 30 heny. Ny amin'ny voatsara na fafy sy ny tsiparifary. Matthieu 7:20, 4:20. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: koa tianao va ny handehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany ara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsopotro. Ny amin'ny voatsinapy. Matthieu 7:30, 1:30 sy 2:30. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy ka nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'olona ka nafafiny tany an-tsahany. Fa kely no ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe no ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. Ny amin'ny masirasira. Matthieu 7:30, 1:13-15. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intely ny famarana, mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Fanoharana no nilazan'i Jesosy ny zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nolazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: hilobava hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nandrenana izao tontolo izao aho. Salamo 7:2. Hazavain'ny tompo amin'ny mpianany manokana ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Matthieu 7:30, 1:30-17. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe: ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo, dia toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafotoina rehetra mba amin'izay manao meloka,
dia hanipy azy amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany irainy, izay manatsofina aoka izy hihaino. Ny amin'ilay arenana fenina. Matio 13:10, 14:70. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ny amin'ilay vatosoa sarobidy. Matio 17:10, 15:70 sy 16:70. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny amin'ny harato-tarihina. Matio 17:70, 17:70 hatramin'ny 1:50. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony eo an-karona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Efa azonareo va izany rehetra izany? Hoy ireo taminy, eny. Ny amin'ny tompotrano. Matio 17:10, 12:50. Dia hoy izy taminy, ko amin'izany ary, ny mpanorandalàna rehetra izay nampianarina ho amin'ny fanjakan'ny lanitra dia samy tahaka ny tompotrano izay mamoaka avy amin'ny firaketany zava-baovao sy ela. Jesosy nankany Nazareta. Matio 17:10, 17:50 hatramin'ny 19:50. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharanareo dia niala teo izy. Ary no tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza ireny nahazon'ilay ity izany fahendrena sy asa lehibe izany? Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avy taiza no nahazon'ilay ity izany zavatra rehetra izany? Ary tafitohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy hajaina afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoany ireo. Matio 4:40 hatramin'ny 13:20. Ny asa fanompoan'i Kristy ilay mpanjaka ny lavin'ny Jiosy.